Joba toko fa 2:20. Ary Jehova ny tany hafarany Joba mihoatra noho ny voalohany. Aleluia. Mevoninahitra ilay mpanjakany mpanjaka. Ary Jehova ny tany hafarany Joba mihoatra noho ny voalohany, ka nanana ondry amanosy 4,000 amby ray alina. Ondry amanosy 4,000 amby ray alina, 14,000 zany. 7,000 nisany teo 7,000, zao lasa double, lasa 14,000 ny ondry amanosiny. Rameva 9,000, 6,000 teo izy, 3,000 lasa 6,000. Omby 2,000, 1,000 ny ombiny Joba teo, zao izy lasa 2,000. Ary briky vavy 1,000, 500 ny briky vavy teo, zao izy lasa 1,000. Ary nananjanaka 7 lahy sy vavy telo koa izy, naveriny ilay zanaka 10 teo. Slohany 7 lahy, slohany 3 vavy. Ka ny anarany zokiny nataony hoe Jemima. Any Indonezia zany io Jemima io amizao. Any anarany manarakaraka nataony hoe Kezia. Any Allemagne ndray io Kezia io ny amizao. Any anarany faravavy nataony hoe Kerena. Kerena apoka. Eto Madagasikara misy Kerena apoka io koa. Zanaka apokalipsy misy anarany koa. Kerena. Eto Madagasikara nataony zay ny anarany. Dahoana tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanaka vaviny Joba hita tany amin'ny tany rehetra. Ary niarany mendray ny lova tamin'ny anadany izy. Rehefa Jehova milaza hoe tsara tarehy zany ny Baiboly, tena tsy azonao kianina tsony zany. Hoe tena tsara tarehy io vehivavy io. Lenanao mita vehivavy tena tsara ty vehivavy ty, vao mitsika izy ohatra misy sosina ny nifiny ray eto. Le nifiny ohatra nazy kely indray. Dia hoe tena tsara tarehy ty vehivavy ty zany. Dia jerevanao ohatra ny misy tandra mibokona be zay indray hita amin'ny ambanin'ny orony eto ndraiky io. Le tandra io ohatra ny navoana azy. Tsara tarehy ty vehivavy ty. Fa ny problème ohatra ny misy volombava zany koa izy. Ohatra le volombava ohatra ny lavalava volombava. Mba tsara koa ty vehivavy ty. Fa le masony ohatra ny misy mitifitra ny ray, ohatra ny jola le masony. Dia tena tsara ty vehivavy ty, fa le sofiny ty navoana azy ohatra ny tapelaka be le sofiny. Dia tena tsara tarehy ty vehivavy ty, fa izy mahikely io navoa azy. Mbola mahita kianina foana zany ny olona. Fa rehefa ny Baiboly milaza ny hoe tsara io, tonga dia tena tsisy edikevitra zay mahita an'iny, tonga dia na vehivavy ary dia manaiky hoe tsara tarehy zany vehivavy zany. Vao maika mony gisa sy ny gana tonga dia nikikika daholo ile vehivavy tsara tarehy mampigoaigoaiky andreo erany arabe iny. Manaiky hoe tena manaiky daholo hoe tsara, tsara zany. Fa tsika mba mijereva fitaratra dia mba jereva hoe za ve le mba isan'ny tsara tarehy, aleo miala teto fa dia tsy mba ho isany mihitsy raha zao endriko zao. Sirtonao vao mifo maraina iny, vao mifoanao mpandrena dia fitaratra ny jereva ty le vehivavy tsara tarehy zay amin'ny Baiboly. Ny masonao mifitirika sady mibongona, ny orona ohatra ny orona tongolo gasy, ny molotra ohatra ny bifitaika. Dia laza venao hoe za le vehivavy tsara tarehy tenen'ny Baiboly. Fa tena tsara izy matoa nataon'Andriamanitra zany. Ary sambatra koa izay lehilahy mahazo an'izany. Fa dia asarotam-piaro tsisy ohatry zany ny lehilahy io. Fa vao mihodina zany dia efa ranomaso, vao mipetraka zany dia efa kakeziny eo, vao mandeha zany dia arahany. Tsy vitan'ilay lehilahy tsony ny asany fa manaraka ny vadiny eo amin'izay alehany any nalehany, satria hoe tsy ahita ohatra n'ity tsony vehivavy tsara tarehy ohatra n'ity, ny zanaka Joba zany. Dia rehefa mba miteraka ianao zany dia mba jereva ilay zanaka ateranao, ateraka hoe vavy kely zany. Dia rehefa mba hitanao fa hoe tena ho tsara ty dia mba atao hoe Jemima ny anarany, fa tsy hita fa gilo be ty dia mbola atao Jemima ihany ny anarany. Lavakorona rehefa anankiray dia hoe Jemima no atao anaran'ity zaza ty. Dia efa ahoana spesialy io ka, efa orona lavakorona ray ihany. Fa zany vehivavy tsara tarehy indrindra atao amin'ny Baiboly dia tsisy filazana an'io tsony izy ny tsara tarehy indrindra. Avelantsika any ary ny farafitinina fotsiny dia zao 120 moa mamitina azy.
ary mbola velona 100 taona Joba taorinan'izany ka nahitany zanany lasy zafy ka hatramin'ny zafy doaliny azy dia maty Joba rehefa traranitra ka ilany ainana mbola velona 100 taona dia andao ary ataontsika hoe manana zanaka folo Joba farafakely zany ny taonany Joba farafakely mety 50 taona izy farafakely nazo an'izany zaza folo zany raha farafakeliny nefa mbola nampian'Andriamanitra 100 taona zany hoe mety 70 taona zany Joba vao maty satria lehilahy mahitsy sady marina natahotra an'Andriamanitra ny fadiny ratsy dia na inona fizahn-toetra tamin'ny tao fitsapana mahery vaika tsy niala tamin'Andriamanitra zany lehilahy zany me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka halleloia dia mbola ny velominy 100 taona taorianan'izany matetika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia averiny amina foana io teny io averiny amiko foana io fa raha za tonga 70 taona mbola zao ihany ny pozo dia tratrako 100 taona io amen fa inareo mety efa tsiotsononareo amin'izany efa mpivavaka zafikely-nareo daholo angamba ny sisa tavela amin'izany manatrika tonga dia izy lolona zao hoe tsy amenjany tsy amenjany dia mamanao voatra ny Joba zany dia mbola velona 100 taona aorinany zany rehetrarehetra zany satria na inona mafy na inona mitranga aminao eo foana ianao zany misaotra an'Andriamanitra ianao izy nanome izy nanaisotra tsy nysoa ihany ny raisina avy amin'ny Jehova fa naninona koa ndratsika io tsy nanota tamin'ny Jehova sady tsy niala taminy dia zany amin'ny tianantsika ny teny Joba zay aloha zany makato amin'ny Petera voalohany tsika Petera voalohany toko mbola tsy any aloha makao amin'ny likotsika aloha lioka toko 12 teneno ozy izy ozy izy Satana asory aminazy angeny reny raha tsy andahanao io dana rozy izy Jehova andany ataovy dia ho hitako zany alefary lioka toko 12 avy hatrany dia manomboka ny 14 tsika lioka toko 12 lioka toko 12 ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena nefa noho ny afaka zany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany fa asehoko anareo zay atahoranareo matahora zay manam-pahefana anarany amin'ny elo rehefa novonoina eny hoy izao aminareo matahora aza zao ny sarin'izany aza matahotra zay mamono ny tena nefa noho ny afaka zany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany fa asehoko anareo zay atahoranareo matahora zay manam-pahefana anarany amin'ny elo zany no atahory dia tsy rehefa mifanaraka tsara amin'iny Joba io ianao aza matahotra n'izay fahafatesana nahazo ny ombonao na ny lasany dahalo sy ny ondry amanosinao zany ianao aza matahotra n'izay zanakao maty sy ny namany sisisa zany ianao aza matahotra n'izay aretina amin'ny tenany io faty ano nataon'ny Satana zany fa Satana tsy afaka andefanao any amin'ny elo Satana tsy afaka ny amono anao fa matahora zay andefanao any amin'ny elo zany hoe Andriamanitra no atahora ka raha maty ny zanakao fongana ny fanananao rehetrarehetra lasa 4 mahantra ianao dia matahora n'Andriamanitra aza manometsiny azy matahora n'Andriamanitra aza manevateva azy ka milaza an'Andriamanitra tsy isy fa misaora n'Andriamanitra hoe isaorako Andriamanitra fa izy nanome dia izy nanaisotra fa io Andriamanitra io na manana ianao na mahantra izy ny manana fahefana apiditra anao any amin'ny lanitra fa mbola manana fahefana koa izy andefanao any amin'ny inona koa any amin'ny elo dia mananatra antsika rehetra tsy hoe vo zohin-javatra kely fotsiny na misy fahoriana na misy zavatra midona maty zanaka maty ray aman-dreny tratrany aretina gadrain'ny olona amin'ny zavatra tsy marina tsy sisa dia Andriamanitra nomena tsy ny fiangonana no ialana fa ny ponazony tsy atao intsony hoe reraka avy mba manompo an'Andriamanitra fa iza zay fiainako zao ve ny mahazo anahy matahora ozy izy mandefanao any amin'ny elo fa aza matahotra n'izay hofaty sy ny hoe fongana tsy antra sy sisa zany fa aleo matahotra zay mandefanao any amin'ny elo toy izany le izy tsy andiny fahenina tsy eranambatry vany no vidiny tsisina dimy nefa tsy misy adonoina eo natren'Andriamanitra irena dia ray akory ny azy fa raha dia ny volondoanareo aza dia voaisa avokoa aza matahotra mihoatra noho ny tsisina maro ianareo mbola fampiarezana omeny Kristy zany
aza matahotra amin'ny problème manao hoe tena tsy vatsony io ny ekolazy ny mpianatra ny fatrano ny hoanina tsisy nitrosa ny olona fa hitory ny olona tsy mahita asa tena zany tena sahirana aza matahotra an'izany ozy izy fa ireo tsintsinareo ary ozy izy ny vidin'ireo totsika hoe 200 mahazo anaky 5 amin'ireo nefa tsisy avelan'Andriamanitra ho very dia vao mainka ve anareo tsy ondra no mitsintsina fa na ny volondoantsika aza vao isa fa aza matahotra fa manao voatra ny Joba hoe tonga eto any boridana miala eto amin'ny boridana izy nanome izy nanaisitra misaotra azy amen ngano soa ihany niraisiko amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa za tsy hanota za tsy hiala taovy zay ataonareo fanao vonoana raha za tsy hiala fa za matahotra n'le mandefa any amin'ny elo fa tsy matahotra ny fahoriana mahazo tsy matahotra ny fitsapahana mahazo za tsy hiala na inona atao na inona fandrebirebena sy ino mozy ty fanapepona sy hoe zao dia mbola mifikitra ihany nefa zao ny hafaran'ny fiainany mbola tsy tonga saina ihany venareo dia mbola tsy hiala tao ihany nefa zao ny mahazo anareo zany mihitsy io matahora zay mandefa any amin'ny elo ozy izy fa mihoatra no nitsitsona anareo ozy izy Jehova fa voisana ny volondoantsika 9 falazaiko aminareo nazovy manaky ahy eo anatrehan'ny olona dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra fa zay mandaa eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra enenke ozy izy Satana asory aminazy io arenan'io fitahinao ne fanentenan-javatra nanompony anao tahinao sy namana izy dia manomponao asory enge io arenan'io io fitahina menao fa tonga dia mandanao io ozy izy Satana andana tionge io fananan'io tonga dia mandanao io danao ozy izy Jehova andana ny ainy azaka tianao fa mbola nitsindrin'ny Kristy koa izy eto zay manaiky ahy eo anatrehan'ny olona eo anatrehan'ny Satana tsy mivadika amiko za kosa izy Kristy tsy hivadika aminy eo anatrehan'ny ray izay any an-danitra amen fa na iza zohy mpahoriana ohatran'ny Joba io ka dia ilaza eo anatrehan'ny olona hoe tsisy Andriamanitra tsony ao zay raha tsy manompo an'izany Jesosy maty-tatsaky ny herinandro zany tsony fa fitaka zany tao zay nijaly zao zay niala tao zao niadana tsy zay tsy mila an'izany mandaa eo anatrehan'ny olona niza satria fongana ny fananany zohina retiny izy maty ny zanany niditra ponja dia andaa eo anatrehan'ny olona ilaza fa tsy izy tsony io lalana io ren'Andriamanitra zany fa zaho ozy izy Kristy koa eo amin'ny fitsarany lanitra tonga ianao na aiza nalenao tany na aiza tsy hamenatra ny Kristy mihitsy ny ilaza lavoko fa tsy izy io marina fa tao io niaraka atao io fa io nandaa teo anatrehan'ny olona rehetra eto anatrehanao koa raino andavako an'io vehivavy io andavako an'io lehilahy io fa io tsy izy io asory teo io fa zany teny zany miandry antsika mbola velona zao fa rehefa maty tsika tsisy ninona azonao atao intsony tsy afaka andaa tsony ianao tsy afaka anaiky tsony fa tsika zao niza manaiky aho anatrehan'ny olona hoekeko izy anatrehan'ny anjelin'ny lanitra fa izay mandaa eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kosa eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra nazovy anao teny anohitry ny zanak'olona dia azo famelan-keloko fa izay miteny ratsy ny fanamasina dia azo famelan-keloko nazovy anao teny anohitry ny zanak'olona azo famelan-keloko azonareo taony manoatra ny pastera Mahiolona azonareo taony manoatra ny loholona na missionnaire na evangelista sisy azonao tao manoatra ny vadinao azonao tao manoatra ny zanakao sisy manoatra ny ray aman-dreninao azo atao daholo zany rehefa mibebaka ianao mifona miaiky ny elokony amin'izany dia mahazo famelan-keloka ihany ianao fa niza miteny ratsy ny fanahy masina tsy mahazo famelan-keloka intsony inona ny dikan'izany tsotra kely efa manitsy ianao ifoana eninao foana io fa ianao mbola mafy-loha mirimbelona manapy-tsofina tsy te hiaino hoe tsy rarahako rehefa maty avy alao maty any tsy rarahako rangana higadrako ataoko io za koa tsy ampitahorona amin'izany aloha ifankahiditsika za koa tsy ampitahorona amin'izany fa naigadrako ary io mandra-pahafatiko tsy rako na afaty ary io zany ny vava ataonao zany
dia tsy heninao tsony le fanahy masina mibitsika aminao farany hoe tsy mety io zavatra teneninao, dia rehefa tsy heninao tsony le fanahy masina dia tsy afaka nibebaka intsony ianao, tsy afaka nifona intsony ianao, tsy vitanao tsony ny mantoalika, tsy vitanao tsony ny miditra am-piangonana hitondra fanatika azahoana famelan-kelo, tsy vitanao tsony makany am-piangonana hitondra fahafolon-karena azahoana fitahiana. Dia vao mainka me krizy dia tsy ao anatin'ny sainao tsony hoe tsy mety anie ty ataoko ty ka andeha hibebaka. Dia ny voatanany tsy hibebahana tsy azahoana inona famelan-keloko, izay le miteny ratsy ny fanahy masina. Niala le fanahy masina efa tsy heninao amin'ny teninao tsony, tsy heninao mibitsika aminao intsony izy, fa dia vao mainka ianao manamafy ny fononao miletika makany any tsisy famelan-keloko azo atao aminao intsy. Makany amin'ny Petera amin'izay tsika maraparana azy aloha ny arantsika ny famitinana farany. Petera faharoa, Petera voalohany mantsy azafady toko faefatra, Petera voalohany toko faefatra andininy roa ambin'ny folo. Petera voalohany toko faefatra andininy roa ambin'ny folo. Fananarana mba hiatra raha injena noho ny fahamarinana. Ry malala, ajagaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapan-toetra, ary izay atao zavatra mahagaga manjo anareo izany. Faraky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahitry ny ray, voninahiny koa. Sambatra ianareo raha ratsina noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahiny voninahitra dia ny fanan'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Ry malala, zay mivoaka indray le teny hoe ry malala, olona akaiky ny fonao zany, olona tena tianao natao hoe ry malala. Fa za tsy mbola hita hoe cléradala dia avy ianao dia ry malala, fotsy ianao matsy ny cléradala, nefa ny ranonivy ary miraraka. Fa olona tianao natao hoe ry malala. Azafady misy anarana cléra zany fa mba ohatra fotsiny nataoko zay fa ianao tsy adala fa ohatra le izy zany. Azagaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapan-toetra. Raiso fizahan-toetra mahamay, ho fitsapan-toetra zany reny zavatra mitranga amintsika reny, dia aza atao zavatra mahagaga raha tonga amintsika. Faraky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahiny. Fa io fitsapana sy fizahan-toetra mahazo antsika io voaroka amin'ny asa, mety miditra ponja maty ny zanaka, maty ny vady, maty ny ray aman-dreny, tsy mahita asa, nivakiny olona ny trano, may ny trano, accidenté tamin'ny fiarakodia, tamin'ny moto ny zaza, maty an-drano, latsaka anaty lavan-drano ny zanaka sy sisa. Azagaga amin'izany fitsapan-toetra amin'izay, arakaraky ny siny zany ozy izy vao mainka manompoan'ny Kristy mafy fa azo valim-pity amin'izany tsika. Amen. Sambatra ianareo raha ratsina noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahiny voninahitra dia fanan'Andriamanitra mipetraka ao anatinareo. Zay opaopa tsy fanaratsiana ataon'ny olona rehetrarehetra na amin'ny Facebook io na any amin'ny fiarahamonina sisy, azagaga aza taitra amin'izany fa zany ny mariky ny fahasambarana ty anatintsika meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Andininy 10:20. Fa aoka kosa tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraharaha amin'ny olona. Fa raha misy mijaly satria kristiana dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka kalazan'Andriamanitra amin'izay anenarana zany. Aoka kosa tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona izy, na mpangalatra, na mpanao ratsy. Tsy hoe akoriny hoe namono olona ianao dia voasambatra dia miditra any am-ponja, toy izy ianao hoe fitsapan-toetra mahamay ty mahazo aty. Ianao no namono olona napigadranao tany, ka ahoana no fitsapan-toetra mahamay zany? Ianao nangalatra no napigadranao dia ianao fizahan-toetra ty. Napigadranao ny soloky fananan'olona, nefa anao mpanompon'Andriamanitra. Zava-dratsy ny gadranao tany dia hoe aka ny apôstôly ary mba nigadra koko, raha tsy nigadra nge tsy mpaminany malaza ianao hoe. Ny apôstôly anie nigadrana daholo, ka raha tena apôstôly ianao mba tsy maintsy migadra koa ianao. Fa zakivy amin'izany tsika fa nga apôstôly nangalatra nampigadra azy tany, nga apôstôly namono olona nampigadra azy tany, nga apôstôly nisoloky fananan'olona nampigadra azy tany. Tsy izany nampigadra andreo. Aoka ozy izy ty amin'ny zava-dratsy nitondrantsika ninona ny fahoriana. Aoka tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraharaha amin'ny olona. Fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy, ary aoka kalazan'Andriamanitra ny amin'izany. Raha fiteny zany rehetrarehetra izany Efesiana toko 5 nanaovantsika conclusion. Efesiana toko 5 ny andininy 9
ampirikopatsika io zany mamarana azy. Efesiana 5:5-9 vakina aminaran'i Jesosy, fa maizina ianareo fa iny efa mazava ao amin'ny tombo kosa ankehitriny. Haleloya. Efa maizina tsika fa iny fa zao fa maninona, ary zany mampitonga zany hafatra zany tonga any amintsika mba hifampaherezantsika mandehana tahaka ny zanaka mazava, fa ny vokatra mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy famarinana ary ny fahitsiana, mamantatra izay kasitrany tompo ary izay miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa fa leo mananatra izany, fa izay atao miafina dia mamenatra na dia milaza izany azy, fa ny zavatra rehetra raha anarina dia aseho amin'ny mazava, fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazana hoe mifoaza ianao izay matory, amen, ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy ho tandremanareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, kararoty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy zao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala vaoko ho fantarareo ny sitrapon'ny tompo. 20 misaoran'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Zay zany fampitinana izany rehetrarehetra izany. Tany amin'ny maizintsika fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa tsika ankehitriny dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Dia mandehana araka izany fahazavana izany, fahaza manao adaladala, mifoaza izay matory, mitsangana amin'ny maty, aza manao tahaka ny toetrany ny adala, dia araroty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Voninahitra ny eo amintsika tsirairay avy ny an'Andriamanitra ny tera sy ny laza hatramin'izao koa mandrakizay. Tsangantsika hivavaka ary amarana fotoana. Vavaka tsika hisotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray eo, tany amin'ny maizina tokoa izay fahiny fa ankehitriny tonga amin'ny mazava dia amin'ilay Kristy Jesosy. Izay atao mazava tokoa tompo ny mena zany hafatra izany, satria dia misy aminay tokoa ny mandalo fitsapana tsy fizahantsoetra mamay tahaka ny nandalovan'ny Joba, ary na izay reto aza dia efa nandalovan'izany ihany koa. Kanefa na dia teo azy izany, na dia niteny aza Satana hoe raha kitianao ny fananan'io sy ny arenan'io dia andahanao izy, fa ny fitahinao ngina ny ponan'io anao Andriamanitra ray eo. Na dia niteny aza Satana hoe raha ny fahasalamana io ny kitianao dia miala aminao io, andahanao io, dia ndreto izay tompo. Na dia teo aza zany zava-mafy nandalovanay izany, dia mbola samy joro zay fa mbola tsy mandahanao fa mbola miorona hatramin'izao. Ko dia anao nidera sy niady amin'ny voninahitra mandrakizay. Na dia tao raha fitsapana sy fizahantsoetra mamay izay nafafy ny Satana taty aminay, na melezana anay na nenjehana anay, dia mbola eto zay Andriamanitra, mbola mijoro zay, ary dia mbola milaza izay. Tsy ny tsara ihany ny raisina avy amin'Andriamanitra fa na ny ratsy koa. Andriamanitra nanome izy manaisitra dia tsy nanota izay, tsy niala taminao zay Andriamanitra fa mbola eto ihany hatramin'izao, ary tsy nandahanao koa. Na dia teo aza reo fitsapana sy fizahantsoetra mamay, na atao amin'ny tokantrano, na atao amin'ny vady, atao amin'ny zanaka, atao amin'ny ray aman-dreny, atao amin'ny toeram-piasana, taty am-piangonana koa dia nandalovanay koa zany fitsapana sy fizahantsoetra mamay zany, izay nanilika anay mihitsy Satana tsy hiara hivavaka atao amin'ny fiangonana intsony fa hiala tato. Fa mbola eto zay Jesosy, satria lehibe ny teny fikasana nomenao anay, fa voaisatra any amin'ny volondohanay ka ianao no miahy anay fa mihoatra noho ny tsitsina azy izay. Ko dia tolotra ianao ary nidera sy nihaja sy ny voninahitra mandrakizay. Ko dia raiso izany vavaka izany tompo, ka tsisy na dia voambary ray izao latsaka tany amin'izao fiangonana izao, fa hiditra amin'ny varavaran'ny lanitra tokoa na izay sy ny taranaka tsirairay avy. Ianao ary nidera sy ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy. Ilay maty ny lefina nitsangana araka ny soratra masina anao angatana izany, ho azy ane nidera hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleluja, amen. Meo voninahitra faran'izay mafy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Soary nitsodrano avy amin'ny tompo. Ary Jehovah dia niteny tamin'ny Mosesy aronaka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'i Israely, hitahy anao ane Jehovah ka hiaro anao.
mira-mira tantavany aminao ne Jehova kamindra fo aminao anana tantavany aminao ne Jehova kamenao ny fiadana